Natao androany moa zany dia fianianana dia fanehoananay publiquement amin'ny alalan'ny fitsaranam-bony ary eo anatin'izany fitsaranam-bony zany nanaovana fianianana amin'ny teny gasy fa zany mamorona an'izy mpahay ankatoavana expert judiciaire tsy maintsy manao fianianana ilaina zany toko telo ny tribunaly io rehefa mitsara tsy fantatritsika fa tsika mihevitra hoe toko roa foana hoe ny mpitsara sy ny manodidina azy rehetra ny assesseur ny mpampanolalana ny greffier ny inona ty le assesseur reny dia ny avocat zay foana le toko roa fantatritsika dia eo ampovoan'ireo ny mpisehatra hoe ny mpitory ny torina ny vavolombelona ny besomapo fa any amin'ny coulisse zany misy ny expert judiciaire membre ny CAREA compagnie des arbitres rapporteur expert agréé près les cours et tribunaux de Madagascar reo zany no atao hoe éclaireur du juge raha atao ny teny frantsay tsy lalan'ny mpitsara zany reo raha misy zavatra mampisalasala azy ka mila expert ohatra misy dokotera tsaraina fa no heverina fa nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny etika sy déontologie salasala nefa ny mpitsara vao fa hoe manamerika azy na hanafaka azy dia atsona ny expert judiciaire dia misy dokotera ao monsieur Robinson Jean-Louis ny expert eo dia laza izy manao rapport scientifique araka ny tenin'ny présidente teo hoe zao ny fijerinay an'io zao io dia arakarak'izay satria assermenté le olona nanao an'iny tokony manaraka an'izay tsara hoe zay zany izy dia zay fanapaha-kevitra ra izy apetraka tsara fotsiny zany hoe tsy mitovy ny asako amin'ny ordre journaliste sy ny syndicat des journalistes sy ny association satria onjonjoko samirery no resaka tamin'ny CAREA tovolahy tsara bika atao hitany tao dia natsony andao critère zany bac plus 5 et a exercé 20 ans de fonction métier dia misy expert ankiroa mipariné zay ny hita maso dia ny hita maso zany hoe olona somary freelance zay ny tedavina zareo dia rehefa ankataovan'ny CAREA zany dia présentena aty dia zay mankatoy fitsarana tsara tsy maintsy ilaina ihany koa satria nge raha ho tsarainy nareo ko melohana fahatany eo dia mampalelo na hoe ny adversaire nareo afaka fahatany eo fa rehefa mba misy mpanao gazety zao manao rapport scientifique sy technique hoe zao io dia mba ezaka hoe akaikikaiky marina le zavatra na tena marina mihitsy azy zay foana zany fa zay tsy mpibaiko juge tsy avokahan'ny mpanao gazety fa tsy bourreau mpanao gazety zay